avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Ho avy eto Madagasikara ny 13 aprily 2024 avy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo délégation mafonja miaraka aminy. Sarotra ny ino fa ho voaresaka mandritra io fandalovan'ny filoha frantsay io ny momba ireo nosy malagasy amin'ny maha frantsay any Andry Rajoelina. Aza bodoina ny taninay hoy ny vahoaka ny Mertsantoska voakasiky ny tetika asa Tanamasoandro raha niverina ny lanja sora-baventy indray tamin'ity androany ity. Tsekena hoe izy ireo ny fametrahana piqué tsy nisy teny arana fa avy hatrany tena tsatoka any an-tanànan'olona. Iafara amin'ny fandavan'ny olom-pirenena tsy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny amboletra nataon'ny fanjakana hampandany olona tsy lanim-bahoaka amin'ireo commune ahitana etsim-panoerana isan-karazany hoy ny firaisamonim-pirenena. Raha ny zava-misy anefa ineny fanjakana tsy henonina ny antsoantso fahamarinana takiny ireo mponina ireo. Mitombo isan-kehitriny ireo mpanjifa ny fakantsary fanaraha-maso na ny caméra de surveillance raha ny fanadidinana natao tamin'ity androany ity. Porofo entina milaza fa tsy milamina ny tany na eo aza ny fisian'ireo mpitandro filaminana izay efa mampiasa ireny caméra de surveillance ireny ihany koa amin'izao fotoana. Any ivelany any Soudan niverina eo ampelantanany tafika Soudanais amin'izao fotoana ny fifehezana ny lapam-panjakana ny toerana raha tokana lainy vondrona paramilitaire FSR ankeriny izany teo aloha. Ankilan'izay, mpanao gazety na fahita lavim-panjakana misy atelo ao Soudan ihany koa omaly ny fantatra fanamon'ny ainy vokatra ny fanafiana tamin'ny alalan'ny drone izay nataon'ireo vondrona paramilitaire FSR ireo. Ny andinindininy avy hatrany ary. Malatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany matoa andatsotratra avy hatrany ary ho avy eto Madagasikara ny 13 aprily ho avy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo délégation mafonja miaraka aminy. Sarotra ny ino fa ho voaresaka mandritra io fandalovany filoha frantsay io ny momba ireo nosy malagasy amin'ny frantsay any Andry Rajoelina. Arahoary ny matoa andatsoratra. Miaingo ambony tsokoko io no ifehezana ny firenena malagasy ankehitriny tarihin'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana. Ny trophée miraradraraka kanefa ny vahoaka ao aminy mahantra fadiran'ovana. Ny eritreretina ampandroso sy ny eritreritra ampandroso avo dia avo kanefa na ny sosialy bahoaka aza tsy ahitana vahaolana maharitra. Fanambatambazana amponina amin'ny alalan'ny fizarana vola indray zao no irsona. Ho avy eto Madagasikara ny 17 ny volana aprily 2024 avy izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo délégation mafonja miaraka aminy. Fitsidiana izay tafiditra ao anatin'ny fivoriam-ben'ny vondron'ny ranomasimbe Indiana. Manomboka izao irsona ny fanamboarana vonjomaika ireo ampahandalana sy ny fanadiovana arak'izay tratra ny tanàna. Fomba fanao mahazatra ny mpitondro zany raha tsy ilaza afa-tsy tamin'ireny fandraisana ny jeux des îles teto amintsika ireny. Tsy misy vahaolana ny fahorin'ny malagasy kanefa ny volam-panjakana no lanina mandritra io fivoriam-ben'ny vondron'ny ranomasimbe Indiana io. Mandalo ihany koa ireny ny karazana feonam-be toy ny COI sy ny SADC eto amintsika ary tsy hita mivantana izay tena vokatra entin'izany. Ankoatra ny fanamboarana vonjomaika ny lalana sy ny fanadiovana arak'izay tratra ny tanàna araka ny voalaza teo aloha. Mandalo amina andro vitsivitsy ireny feonana ireny fa ny malagasy dia malagasy eto ihany. Raha ho avy eto ny filoha frantsay izay filohan'ny filoha amin'ny mahateratany frantsay azy ho voaresaka mandritra io fandalovana io ve ny momba ireo nosy malagasy sa ianina fotsiny amin'ilay hoe manana ny fiandehanany manokana ny vahoaka malagasy ka izy rery ihany no afaka mitantana sy manapaka ny momba ireo nosy malagasy manodidina indrindra ny mitaky izany fa tsy misy idirany izay manana ny zoam-pirenena frantsay. Sarotra n'ino fa iroso amin'ny fitakiana
ireo nosy malagasy ireo amin'ny filoha frantsay ny filoha-pirenena perinasa izay mizaka zo-pirenena frantsay. Raha misy anefa fotoana everina ho tsara indrindra anaovana lateny mikasika izany dia io fotoana ahatongavany filoha frantsay eto amintsika io mba mahery amin'ny taniny ihany koa indraindray. Saingy ambany ny fanantenana amin'izany araka ny efa voalaza satria sarotra ho an'ny frantsay no hitako tombotsoa ho an'ny malagasy amina filoha frantsay. Raha jerena amin'ny lafiny ray ihany koa rariny sy hitsiny raha toa ka angina tsy hiteny intsony ny ankamaroan'ireo mpanao politika izay nafana fo nitaky ireo nosy malagasy ireo. Rariny satria fantatr'izy ireo fa tsy ho taitra amin'izany Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy sady aleo mangina hoy ny sasany sao lazaina indray fa mivovo. Ny fahoriana sy ny fijaliana iainy any malagasy izay eo ambany maso aza tsy mahataitra ny mpitondra ka ahoana no hataitra azy amin'izany nosy malagasy hoy ny sasany. Raha mpitondra mahay mijery ny tombontsom-bahoaka mahay mametraka ao ambonin'ny fiandrianam-pirenena tokony roso amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo hoy kosa ny hafa. Aza-podona ny taninay ho ireo vahoaka ny Mersy atosika voakasika ny tetikasa Tanamasoandro raha niverina ny lanja sora-bavety indray ny maraina teo manao be marina ny mpitondra manoloana ny fitakiana izy ireo ka nosiana mafy ny hetsika ireo vahoaka fanampanazavana mikasika izay hoentiny Iona Saina. Ny lanja sora-baventy namakivaky ny renivohitry ny Mersy atosika indray tamin'ity androany ity ny vahoaka voakasika ny tetikasa Tanamasoandro iny tsy mahabe omby. Raha fokotany eny izany teo aloha nanatevin-daharana ihany koa ireo fokotany hafa ho fanehoana ny firaisan-kina fiara-mienta ny vahoaka ary nanehoana fa iray tsy mivaky ny vahoaka ny Mersy atosika miaro ny taniny. Manao be marenina manam-pitsofina ny mpitondra fanjakana ary tsy mahasamidy ny fotony miaino sy mifanakalo-hevitra amin'ny vahoaka izay voakasika mivantana amin'ny tetikasa fa manohy ny barovom-pitondrana. Idirana tsy mery ary ametrahana pike ny tanimboly hatramin'ny toeram-ponenana fa ritana arak'izay tiana ary miovy isan'andro ihany koa ny tany ao anatin'ny tetikasa Tanamasoandro tapahana ny lalana anton'izao hetsika izao. Aleo mba tsy ho tapahana ny lalanay dia aleo mba tsy ho ravana mihitsy ny tranon'olona sy ny tanin'olona amin'ny tanimbary rehetra fa mba hivelomana ilay tantsaha. Aza moa ny famezivezena amin'izany nefa io ny lalandra iaina amin'ny vahoaka ary ilay tsy fanaovana tsintsinina anay vahoaka mihitsy zavatra mampalahelo anay. Ka noho izany dia mangataka izahay ampabeasy hoe aleo mba tsy ho tapahana lalanay satria izao hoe misy ake mahana lisansa mahana baky fa ny tena izy ny manam-pahendrena ny tena izy dia ilay fahendrena izany tokony mba hovoisin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao hoe mba makatoa sy miaina miaraka amin'ilay vahoaka mihitsy hoe reto vahoaka reto any natonga teo amin'ilay plasy dia mba tokony mba jerena izany ilay vahoaka hoe izao no tokony mba ho atao mombamomba n'ilay vahoaka eto anatin'ny faribotry Mersy atosika fa tsy hoe izay tiana atao dia atao. Amin'izao fotoana izao nefa dia zavatra mahagaga ao anatin'ilay 140 hectares 391 C tsy misy trano ray miorina na dia iray ary raha mba manao izy hoe ao anatin'ny tany 5 hectares izy manao trano 10 ao anatin'ny 10 taona izy zany mavita trano 50 fa ny zavatra tena ataony dia amin'ilay voambolana malagasy sotoavina hoe mandro mihoatra ny odana mandrokatra mihoatra ny vala le isaoty akany amin'ilay 640 le tanin'ilay vahoaka no mahamay azy fa tsy mikarakara n'ilay zavatra efa natao ato ary ity fanjerana tranom-bahoaka amin'ity tetikasa ity tena tsaro. Eo anatrihan'izao olana mahazo ny vahoaka ny Mersy atosika izao vokatry ity tetikasa Tanamasoandro ity manaitra ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna amin'ny fomba fiasan'izy ireo. Andriamatoa filoham-pirenena niangavy anao ampitoniana mijery akaiky ny tompona andraikitra izay napetraka ao mahakasika an'ity tetikasa Tanamasoandro ity. Ny mandrakaiky an'alina dia 5 taona. Ny tanin'olona izay amelomany vady amanjana dia mandrapatapitry ny fofony ainy. Saola kitrongotrongony tanin'olona ny zavatra atao ao. Saola fanotonotorana tany ny mamaky ao. Rehefa vita izay atao izay tapitra ny fotoam-piasana. Tapitra ny fotoam-piasana satria lalàna mamaritra. Rehefa avy eo ny vahiny no andehan-drakazaka amin'ilay tany ao. Rehefa manao tetikasa anankiray ka tsy vita ny fihavanana amin'ny olona sy ny taniny tsy mandeha izany io tetikasa io na ho vita na ho vato ka izay ny zavatra mba afatra ampitanay aminao. Jereo izay tompona andraikitra miodidina sy manodidina ny tetikasa ity fa sao misy manao maso be tsy mahita. Etsika ampitoniana ampilamina no nataon'ny vahoaka ka tsy tokony ampiasana raha-matahora ho hiatrany ny fanio-kevitry ny ben'ny tanàna. Ary ity Mersy atosika ity hafahafa ihany zalahy
tandremo lahy tandremo fa singambolo mety andaviny vositra singambolo mety andaviny vositra ka hoy aho hoe atsahary tsy misy atakandro a izay fangalana ny tany mahoaka izay ianareo tanto filaminana ihany koa avamy vahoaka nareo ary isaky miaina nareo dia ny anivon'ny fiarahamonina ary aza misy manaraka baiko hoe samboly ry mpitaritariky ry mampitahorana betsaka miangavy ianareo aza misampitsolona na anankiray ary fa ny fitipitehana zay zavatra zay mety hitarika zavatra hafa averiko ihany aza misampitsolona na anankiray ary fa tsy maningo reo io sain'io zao tsy voakitika ny voninkazo ny commune zao tsy voasimba eto fa manao hetsika ampahendreny izy aza manaraka baiko zavatra tsaraky ny tokony izy hoe sambory da nafara ihany na sambory da atoy ihany na sambory président ihany na tsy izany ny vahaolana fa ny vahaolana dia ny fanatsarana ny tsy fangalana tany rehefa mitsaky zay afaka atao foana ny androany namakivaky ny tanàna nimeritry atosika ireo vahoaka ary ny azo ny commune nitondra ny etaeta sy ny fitarainan'izy ireo itoy ary iamafy ny tolona raha mitoy ny fanaovan'ny fanjakana barofo miditra amin'ny tanimboly sy ny toeram-ponenan'izy ireo hoy ireo vahoaka eto imeritry atosika voakasika ity tetikasa ity ny vahoaka niaraka tamin'ny ben'ny tanàna androany izay samy nanamafy fa anohy ny tolona ho fiarovana ny tanin'izy ireo holovany ny taranaka tsy anaiky ny fanotofana tsy ampiheverana sy tsy misy teny mihira ka hanohitra hatramin'ny farany ho fiarovana ny tanjanaka mbola mikasika izay tetikasany fitondram-panjakana izay hatrany mila fandinihana sy fahaizana mijery mialoha ny fananganana tetikasa goavana eto Madagasikara ho ny mpanao politika naneho ny heviny mikasika ilay tetikasa autoroute io autoroute io izay militady mpamatsy vola hafa indray amin'izao fotoana araka ny tapaka tao anatin'ny filakevitry minisitra farany teo Gaeton Andriatsilavo no mitatitra any Antsiprianzay. Mila fandinihana ny tetikasa goavana takiriny ialana amin'ny fitaranana sy ny fahavoazana mety ateraka izany eo amin'ny fiainam-bahoaka ho ny mpanao politika naneho ny heviny manoloana ilay tetikasa autoroute antony tapaka tao anatin'ny filakevitry minisitra farany teo ny rosoana amin'ny fifampirarahana sy ny fanaovatsy ny fiaramiasa eo amin'ny ADFD na ny Abu Dhabi Fund for Development sy ny fanjakana malagasy ka io ADFD any Emirates Arab Unis io no matsy ny 70 kilometatra tapany fahatelo amin'ilay lalam-be Mokodana ary ny Badia no amatsy ny 20 kilometatra faharoa izay voalaza fa hanomboka ny taona 2022 farafatarany ilaina ny fahaizana mijery sy mandinika maloha izay tetikasa irosona fa tsy hoentin'ny fiatanam-po fotsiny ihany raha ny fanehoan-kevitra voaray oka rehefa mba misy zavatra ngeda be ohatra reny dia mba mila fandinihana dia hoe ahoana ny fomba fanatanterahana izany faisabilité an'ilay zany raha tsy resaka fotsiny hoe resaka système environnemental satria be da be ny zavatra potika amin'io zany raha ohatra ka hiditra amin'izay manahoana ny entimanana indrindraindrindra izy ireo ataontsika hoe mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana an'izany le vola ohatra mbola tadiavina efa premier mandat ianao ve teo mbola tsy nahita vola ihany andremato flo so dia efa mba diso indray ao anatin'ny herintaona roa taona inona indray no amidy eto Madagasikara entina anatanterahana an'izany. Ankoatra ireo olana samihafa teraka ilay tetikasa autoroute tsy misy toy ny avokoa ireo tetikasa goavana izay natomboka tsy misy fiatraika mivatana amin'ny fanatsarana ny fiari-piaina ny vahoaka malagasy azo atao ny manetry tiana mampiato ny tetikasa ka miroso amin'ny fandaminana rehetra tsy misy olona hitorabataonao amin'izany fanetretena izany satria ny antony dia tsotra mahita any anatin'ny tambajotra serasera rehefa niteneko taminao manjery moa zany misy an'ilay ataontsika hoe projet phare hoe anao an'izao flyover sy ny karazany sy ny sisa téléphérique ao anatin'le lalamby sy ny sisa tsy misy zavatra mandeha amin'izay lony ny vola amirinany mbola tadiaviny zany hoe resaka visibilité sy resaka visuel fotsiny zavatra avoakanareo amin'ny resaka communication hoe io fa misy sary bataina tany amin'ny firenena izy areo natao tao anatin'ireny maquette sy ny karaza reny fa aza dia tena mamerveille olona loatra monsieur le président sy ny équipe anao miaraka aminao zay mamola vola ireny projet reny fa tsy elo aloha tena réaliste tena miveriny eto antany mihitsy antsika mandinika hoe inona mety sy tsy mety eto amin'ity tany sy ny firenena
ty. Hatreto variana amin'ny tetika sarindrarindra ny mpitondra fanjakana ka dino ny fampandrosoana ny lafi ny mahaolona. Sarotra ny ampandrosoana ny firenena raha tsy mivoatra sy mihatsara ny fari-piaina ny bonina ao aminy. Fomba ahoana no ampandroso raha toa ka totofana ny tambary any loharanom-bola sisy foto-tsakafo ny vahoaka malagasy. Fomba ahoana no ampandroso raha mbola mitoetra ny olana ny jiro sy rano, ny fahasalamana sy ny toe-karena, na io aza ny fananana teleferika sy ny fisiany tetika asa autoroute sy ny maro hafa. Tontolon'ny fifidianana vetivety, iafarany amin'ny fandavany olom-pirenena tsy handray anjara amin'ny fampandrosoana ny amboletra nataon'ny fanjakana, ampandan'olona tsy lanim-bahoaka amin'ireo komuna izay ahitana etsim-panoherana ho ny firaisamonim-pirenena. Raha ny zava-misy, ininy fanjakana tsy henona ny antsoantso famarinana takiany ireo mponina. Tahiry Tojony Irina. Iafarany amin'ny fahalainan'ny olona mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny komuna, ny fiziririn'ny fanjakana ametraka ben'ny tanàna tsy tian'ny olona any amin'ireo komuna nahitana fifanolanana ara-pifidianana hoy ny ONG Tolotsoa. Matoa ireo olom-pirenena tsy manaiky ny fanapahan-kevitry ny tribonaly misahana any ady amin'ny fanjakana, ampandan'ny olona tsy nahazo vato-betsaka, tsy mila olona tsy nofidiany hitondra ny komuna, ireo olom-pirenena. Dia ny olona tadidio fa ny zo andatsa bato dia manana zo koa izy hiaro ny vatona latsany, hiaro ny safidiny, ary fanentanana ataon'ny fiarahamonim-pirenena zany isaky ny vanim-potoanany fifidianana hoe arovy ny vatona ny fahazotoany zareo nandeha ny fidy zany lasa foanana fotsiny ary anaty fitsarana, ary tadidio fa ny fampandrosoana dia miankina amin'ny fandraisana anjara ny olom-pirenena. Izany hoe raha olona tsy tiany no mitondra dia tsy mandray anjara izy amin'ny raharaha fampandrosoana. Dia eo zany mila lanjalanjainy olona ny fanaovana ny fahamarinana, ny fandalana ny fahamarinana anaty raharaha-pifidianana, dia misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana an'ilay komuna rehefa avy eo raha fifidianana kominaly no resahana. Adidin'ny olom-pirenena mihitsy ny manara-maso ny voka-pifidianana ao aoriany latsapaty izay nataony, ary zony mihitsy ny tsy manaiky raha olona tsy safidiny no asaina mitantana azy. Manana ny rariny izay mitaky ny fahamarinana. Isan'izany ny tranga tao an-tanambao Mahatsara Vatomandry. Ireo olona ireo matoa mihetsika dia olona tsy tiany zareo no apetraka eo, dia ny fifandraisan'izay fampandrosoana rehefa aveo raha miziriziry zany itsika hoe io olona io tsy maintsy apetraka eo, io olona io tsy maintsy olana, nefa tsy mifanaraka amin'izay le safidiny mponina teo, dia hiteraka fikorotanana ohatr'izay le izy, ary tonga hatrany amin'ny tsy fisiny fampandrosoana, ary tsy fandraisana anjara, tsy fahazotoan'ny olona mandohetra ny antombohan'izay, dia mazava ho azy tsy ho isy vola anaty kitapom-bolan'ny komuna, dia tsy ho isy fampandrosoana vana. Dia eo zany no atsipy amin'ny fanjakana hoe ny fanajana ny safidy mahoaka dia zava-dehibe, ary hitantsika io ny vokany hoe inona no mety vokany amin'izany tsy fanajana ny safidy mahoaka zany. Fanarana ny fanjakana no ataon'ny firaisamonim-pirenena ny amin'ny tokony hanajana ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka. Ny olana misy ankehitriny anefa tsy mihaino ny fanjakana. Maro ny fanambarana efa vita izay, fa mbola tsy miova amin'ny amafisandohany ny fanjakana mikiry ampandany ny kandidana tolony na tsy lanim-bahoaka aza. Tsy ampy ny tedi-bola tokany fanjakana amin'ny fanaovana fikarohana eto amintsika, ka rariny raha tsy ampy ny vokatra miantraika amin'ny fampandrosoana ho ny mpampianatra mpikaroka izay nanaovana fanadihadiana. Tsy afa-misaraka nefa ny fikarohana sy ny fampandrosoana hoentina mampivoatra ny fiainam-pirenena. Rina Fitiavana. Tsy misy afa-tsy ohatra faingo ohatra raha isan-jato ny tedi-bola mpanjakana no tokany fitondram-panjakana amin'ny lafiny fikarohana ara-tsiantifika. Tsy ampy hoentina miatrika ny fanatanterana ny pitsopitsony sy ny fandaniana makasika ny fikarohana io tedi-bola io raha nambara ny mpampianatra mpikaroka. Io ihany koa ny tsy fampiany fitaovana natotosana ny asa fikarohana. Ankoatra izay, miazakazaka ka mari-pahaizana, mijana ho taratasy fotsiny no mamaika ireo mpikaroka sasany fa tsy hijery ny fiantraikan'ny asa fikarohana amin'ny fampandrosoana. Ireo aton-javatra ireo izay isany mahatonga ny tsy fahombiazan'ny voka-pikarohana eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena. Voalohany indrindra aloha dia tsy fahampian'ny vola tokana ho an'ny fikarohany, dia manjary le fitaovana entina mikaroka rehetrarehetra tsisy mandeha amin'izay laoniny, dia mazava ho azy fa tsisy fiantraikany eo amin'le fampandrosoana zany le fikarohany. Le fiakarany eto amintsika zany le fahazahoana diplôma dia ohatrany hoe manao publication dia izay, dia amin'le journal misy manerana an'izao tontolo izao nefany misy le hoe prédator. Zany hoe raha vao mandoha vola ianao dia tonga dia avoaka an'ilay publication, dia misy be dia be ny tratra an'izay aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ao anatin'izay Madagasikara, dia mazava ho azy zany fa tsy voka-pikarohana tena izy zany no mivoaka.
mila fandanina teti-bola matanjaka ny lafiny fikarohana noho ny fahasarotany asa sy mitaky fotoana maharitra raha tiana ny ampahomby ny vokatra. Ny fikarohana ihany koa no vahaolana iray ho an'ny fampandrosonina. Tokony homendanja noho izany ireo mpikaroka, avitrika sisy fetraikany vatana amin'ny fampivoarana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ny voka-pikarohana malagasy. Fikarohana ny alalàna ny vrai problème, vrai solution zany. Miolanja ny mpikaroka ny agrontsika agronome zany fa tsy mila manafatra zavatra betsaka sika fa raha metsika lanja reo afaka mamokatra afaka mahita fikarohana entina mampandroso ny firenena. Indray moko rehefa hoe mitsikerana miteny zavatra marina dia lasa ataony olona hoe mpanohitra ny zany tsy hany misy ny resaka fa tena hoe fikatrahana izay asoan'ny piraitan-drazana sy ampandroso marina ny firenena. Ny songadina ireo androany nandritra ny atrika asa makasika ny fikarohana sy ny fampandrosoana tena nivo ny fitoerana roa mpivaravohitra. Nandray anjara tamin'ny famelabelara-kevitra ireo mpampianatra mpikaroka misa 4 ny anivo ny oniversite. Tanjona amin'izany ny ampiroboroboana ny asa fikarohana siantifika hitondra makany amin'ny fampandrosoana. Isan'ny sekoly nitondra takaitra noho ny fandalovany rivodoza onde 6 juda teo inny ao amin'ny EPP sy lycée mixte Mahavatsy teo ao Toliara. Ireo sekoly ireo izay dibotrana avokoa amin'izao fotoana antony tsy nahafahan'ireo mpianatra nianatra tao anatin'ny 2 volana. Malohan'izany tonga nanome tanana nanala ireo rano tamin'ireo sekoly ireo ny fikambanana Tolio Toliarantsika rehefa hiverina tanteraka ny fianarana amin'ireo sekoly ireo ny alatsinainy ho avy izao. Fanadiadina. Afaka tanteraka ny rano mihandrona eto amin'ny lycée mixte Mahavatsy 2 amin'izao fotoana izao noho ny hetsika nataony fikambanana Toliho Toliarantsika rehefa tsy nianatra nandritra ny 2 volana ny mpianatra noho ny rano mihandrona vokatry ny fandalovan'ireo rivodoza ny fanesy. Mafy loatra ny fijaliana iainan'ireo mpianatra ka natao laharam-pahamehana ny fanalana ireo rano mihandrona eto amin'ny lycée mixte Mahavatsy 2 raha ny fanazavana. Nanao analyse de terrain zahay talohan'izao nanenty an'le fijalian'le mpianatra. Voalohany amin'ny rano tena tonga aty amin'ny fotope mihitsy ny rano tamin'izany satria efa 48 heures zay zao teto ty sekoly kelikely ty nefa misy any anatin'ny kajikajina ihany mahita zahay 1200 1080 1100 mètres cubes d'eau zany nalaina tato hoe imaginez-vous amin'izay ny rano mihandrona tato. Ka araky ny hitatsika eto zao zany manala an'le rano manohy ny asa zay efa natao tamin'ny nankaly jusque marainjay ary zao mbo manohy manala an'reto rano reto ato amin'ity lycée mixte Mahavatsy 2 ty. Après vita toy dia tsy maintsy hiroso amin'ny ato ambadika ato koa hanala an'ireo rano mihandrona reo mba ahafahan'ireo mpianatra reo zany manohy ny fianarana zay efa tapaka 2 mois lasa zay. Mifandraika ihany koa amin'ny fampiakarana lentany lafiny fampianarana izay ataon'izy ireo izao hetsika izao. Zahay tena misy concentré zany zahay amin'ny resaka fampianarana. Dia ireo sekoly rehetrarehetra reo zany no niezahanay halana ny rano mihandrona rehetrarehetra ao anatin'ireo atao zay farany zay haingana. Na zany na zany mitohy avao le cours gratuit zay karakarany association Tolio Toliarantsika zay iarahantsika malala moa ny filomboninatiny ty association ty fa tonton Ambroise Kotsafinabe. Afa-pahasairanana ireo mpianatra sy ny mpampianatra eto amin'ny lycée mixte sy EPP Mahavatsy 2 noho ny hetsika ataon'ny fikambanana Toliho Toliarantsika. Tsy hainay moa tsy saotra ireto association Tolio Toliarantsika. Amin'izao finiavany zareo tonga ty aminay anivon'ny sekoly lycée mixte Mahavatsy 2. Zay nitroka ny rano zay teto amin'ny nivon'ny sekolinay nandritra n'izay 2 andro zay. Tena fampahasairanana zahay ato nivon'ny lycée mixte Mahavatsy 2 noho ny fakan'izareo rano zao ary inoako fa efa maina tanteraka zahay zao amin'ny alatsinainy zao dia efa hianatra ny mpianatrinay ary manentana nareo ray aman-drenareo mba handefa ny zanaka zareo hianatra amin'ny alatsinainy zao. Isan'ny fikambanana mpanao asa soa eto Madagasikara ny fikambanana Toliho Toliarantsika ka ankoatry ny fanomezana cours maimaimpoana izay nafantarana azy hatramin'izay dia manampy ireo mpiarabelona toy izao hetsika eto amin'ny EPP sy lycée mixte Mahavatsy 2 izao ihany koa izy ireo. Dia lafim-baovao ihany koa no entina misento anatin'ny dokavaritra vetivety. Ndawary.
savez foana miaraka amin'ny balika homme 500X misy fahitalavitra 32 pouces acheté zay toa efatra matanjaka tsara miampitsira mirehatra rehefa mahatsikaritra fietsehana mandeha amin'ny herin'ny masoandro homme 500X manomboka amin'ny 7,000 monja isan'andro mandra-pahefanao vidiny manontolo mbalika mamiratra no avoko sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fitapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anoizantsika ny fampahalalam-baovao mahazo vahana eto amintsika ankehitriny ny kolontsain'ny fahafatesana ka lasa latsipatra hatramin'ny ireo zaza tsy manatsiny ho ny mpandinika ara-tsaina na ny psikologa manoloana ny firongatry famonoan'olona feno bibina amin'izao fotoana ny fanitrana ny firenena tsy tanotandalana no isan'ny mahatonga izany ny fanazavana. Tamin'ity herinandro ity misy telo ireo trangana ahitana reny mahavita mamono na manary na mivarotra ny zanany. Isan'ny reny ny tranga tany Tsirabe ny 14 ny volana Martsa lasa teo novonoiny ny menaky ny ainy 9 taona natosiny tao anaty lavadrano io zazakely io fa ny zanany iray izay zokiny nentiny nanaraka azy. Ny tranga faharoa teny akaiky ny Befelatanana ray aman-dreny nanary zanany 7 volana izany hoe ny aliny 9 Martsa teo nisy zazakely manodidina ny 7 volana hita navelan'ny ray aman-dreny ny teny akaiky ny hôpitaly maternité Befelatanana ka olona nandalo no nanatitra azy teny amin'ny polisy. Ary ny tranga fahatelo renim-pianakaviana nivarotra ny zanany 9 taona ho fitaovana fitadiavam-bola. Alainy sary ny zanany vavikely 9 taona io ary amidiny amin'ny vahiny no horonan-tsary mamofady avy eo. Nanomboka ny taona 2024 nanaovany izany fihetsika mamofady sy voararany lalàn'izany araka ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny polisy pirenena. Efa tsy rarahin'ny olona intsony ny fahasarobidin'ny aina amin'ny vanim-potoana ankehitriny matoa tsy misy dikany amin'ny olona ny mandatsakaina na dia ny zanaka naterany aza hoy ny mpandinika ara-tsaina na ny psikologa. Misy antony no ny fantrana lalina ny firongatry ny kolontsain'ny fahafatesana ny mampanjaka izany. Rehefa fanjakana tsy tandalana dia tsy ho fanjakana mihitsy afaka hiaro ny soan'ny aina. Dio ilay lasa kolontsain'ny fahafatesana fa ny anankiray koa mety le fahantrany jereo zao ny tany tamatavy hoe tsy ampirivy izahay ray aman-dreny renim-pianakaviana manariny zanany tsy ray aman-dreny tompona andraikitra izy no le fiainana efa mafy loatra na koa tsy niomana rehefa tsy miomana mantsy ny ray aman-dreny hoe hita izy dia nieritreretana fa ho azo fijaliana ny zaza fa tsy ny raisy ny toy ny fahasoavana. Mila vahaolana miainga eny fotony toy ny fikoloana ny fanabeazana isan'ny tokony ny fampiakarana ny farim-piainan'ny malagasy isan'ny tokantrano ho antoka andrindrana ny fiainam-piarahamonina andro fahalemana maharitra. Ny vahaolana voalohany dia tokony ho averin'ny fanjakana aloha ny resaka civisme fampianarana miaina sy ny kolontsaina fa manana vahaolana ihany koa ny fiangonana eto Madagasikara maniry ohatry ny anana fa ny tena etika kristianina dia ny fikajiana sy ny fikoloana ny aina. Ny faharoa amin'ny alalan'ilay famerenana n'ilay lazaintsika hoe fifanomezan-kasina. Zava-doza ho an'ny fiainam-piarahamonina hatrany amin'ny firenena iray manontolo ity fanjakazakan'ny kolontsain'ny fifamonoana ity ka tokony ho feheziny ny fanjakana aingana isorohana ny fahampotehana. Ny olana tsy fandriam-pahalemana sy ny kolontsain'ny fifamonoana izay avy amin'ny lafin-javatra maro ka tokony ho vahaolana maro lafo ihany koa no aroso ahafahana mampiany izany
sy amerina ny fiarahamonina malagasy fahiny izay feno filaminana mandala ny fihavanana ary indrindra mametraka ao ambony ny ain'olombelona. Fa oharina amin'ireo firenena afrikana hafa, i Madagasikara no manana tahambany indrindra amin'ny fisitrahana herinaratra eto Afrika izay tsy misy afa-tsy enina amby 30% raha ny tatry ny tetikasa Pierre Tongo, antony mahatonga ny izay hanampy an'i Madagasikara amin'ny fisitrahana angovo maharitra. Ary ao ary ny fanadihadiana mikasika izay. Ponina manodidina ny 7 tapitrisa no mbola tsy misitraka herinaratra eto Madagasikara, indrindra ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra raha ny tatry ny lehibe ny tetikasa Pierre Tongo. Antony irosona amin'ilay tetikasa Pierre na ny promotion d'électrification rurale pour les énergies renouvelables hoy avy eo anivon'ny GIZ. Ity fomba fiasa ity dia mikendry ny ho tonga amin'ny tanjona amin'ny famatsiana herinaratra ho an'izao tontolo izao amin'ny vidiny mirary, indrindra ho an'ireo toerana manokana. Ahafana tonga amin'izay dia tambatra ireo loharanona angovo maro samihafa, ohatra amin'izany ny herinaratra avy amin'ny tohadrano sy ny angovo azo avy amin'ny masoandro ary ireo angovo maro samihafa ahafana misitraka herinaratra. Ampiakatra ny tany fisitrahana herinaratra hatrany amin'ny 900 amin'ny alalan'ny fampitomboana avy famokarana angovo hazavaozana iarana amin'ireo sehatra tsy miankina ho an'ny taona 32 i Madagasikara. Izany izay tafiditra anatin'ny hetsika mission 300 izay tohanan'ny banky iraisam-pirenena sy ny BAD na ny Banque africaine de développement miasa amin'ny famatsiana herinaratra ireo olona manodidina ny 300 tapitrisa eto Afrika ho an'ny taona 32. Fa commune maro no mbola manamaivana ny fametrahana sampandrara sosialy ankehitriny. Maro nefa ny asan'izy ireo raha tsy laza fa tsy ny fanaovana tantsorika ireo olona hiara-ny herisetra sy faniliana eny anivon'ny fiarahamonina, asa izay lasa salovan'olon-kafa ho ireo mpisehatra ka isany mampandringa ny fitsonjovana ny maha-olona sy ny sosialy eto amin'ny firenena. Ivy Richard no mitatitra ny Tsiprian'izay. Mbola vitsy ny commune manerina ny Madagasikara manome lanja ny sampandrara misahana ny lafiny sosialy sy ny maha-olona. Raha ny tsikaritra hatr'izay, olona tsy manana ny fahaiza-manao amin'ny asa no apetraka amin'ny toerana, hany ka mibaribary ny lesika vatany vao misy olana. Ilaina ny traikefan'ireo mpisehatra matianina. Ireo mpiasa sosialy izay mitana anjara toerana goavana manoloana ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina. Any anivon'ny commune zany raha ny tena tokony misy dia tokony misy travers social mihitsiny miasa any iaino an'ireo ataontsika hoe inona ny mahazo ny olona tsirairay avy na ny fianakaviana na olona izay hiara-ny herisetra, izay moa ataona hoe cellule d'écoute. Mila écoute ny vahoaka malagasy, mila accompagnement psychosocial ny vahoaka malagasy ary PDB moa ny ihany koa ireo centre sociaux izay mikarakara an'ireo ataontsika hoe ankizy sahirana, olona marefo, olona manana fahasembanana dia amin'ireny lafin-javatra maro isan-karazany ireny ahitana travers sociaux. Raha ny fanazavan'ireo mpisehatra, iray amin'ireo asa mitakosina mivantana amin'ny vahoakin'ny fotony ary manampy amin'ny fandraisana antanana ireo mila tantsoroka ny mpiasa sosialy. Tsy mbola araka izany ankilany ny fandraisan'ny fiarahamonina azy ireo. Hatramin'ny fanjakana manao ambanin-javatra ny fisian'ny asa sosialy izay efa nisy antaonany maro ka antony itohizany ny adisika hatramin'ny androany. Dia anisany izay mbola taonay anairana ny rehetrarehetra fa reto izay travers sociaux, travers social afaka miara-miasa amintsika na eny anivon'ny commune na eny anivon'ny département ministériel rehetrarehetra any. Ny stratégie anay zany aloha dia hoe izay no manantona atreto, fa misy koa ireo commune izay efa mahafantatra an'izany ataontsika hoe travers social zany dia tsy misalasala mihitsy izy toa dia mandondom-baravarana manangataka ny fiara-miasa amin'izay le fanatanterahana ny ataontsika hoe atrikasana ny stage izay, fa tsy mijanona amin'izay ny commune sasany fa misy mihitsy ny ariny manao recrutement amin'ny fananganana ny ataontsika hoe service social eny anivon'ireny commune ireny. Atreto ireo ONG sy fikambanana iraisam-pirenena no isan'ny manome lanja ka mampiasa betsaka ireo mpiasa sosialy amin'ny tetikasa samihafa entina anampiana ny mpiray tanindrazana. Aiza amin'izany ny lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana. Ny antsika izany ny fandraisana mpitandro ny filaminana ny mahamaika na teo aza ny coupe budgétaire na ny fampihenana ny vola ampiasain'ny ministera sy ny sampandrara isan-tokony eto amin'ny firenena ny taondasa, ny fampitomboana tranony mpitandro ny filaminana izay aiza ho aiza ny vokany amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ankehitriny. Mikasika izay sosialy izay hatrany, mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara, na io aza ireo ezaka natao hatr'izay ho ny teo anivon'ny ONN. Tokony rosoina ihany koa ny fanadihadiana nasionaly ahafahana mahazo antotanisa mazava, ka tsy ihany amin'ny antotanisa mahazatra na ilay antsoina hoe données de routine isika eto Madagasikara. Fanadihadiana.
na io azy ireo ezaka natao tamin'ny alalan'ireo tetikasa maro samihafa mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Raha ny tarehimarika azo avy amin'ny tatitra mahazatra na ny données de routine mahakasika ny 700 n'ireo zaza latsaky ny 5 taona hatrany ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasoka eto Madagasikara. Tsy tokony antehitra amin'ny tatio isika hony avy eo anivony ONN na ny Office National momba ny tsy fanjarian-tsakafo. Antony, ireo faritra nisy ny tetikasa ihany no nazona totanisy amin'ny données de routine io. Ireo izay misitraka ny tetikasa matetika no voatatitra. Fa raha ohatra ka tsy misitraka ny tetikasa zany le zaza dia tsy voatatitra ao anatin'izay noho izany dia tsy afaka ho raisitra ho isan'ny tatitra ofisialy zany ny tatitra mahazatra fa miainga amin'ny enquête ihany no ahafahantsika milaza an'izay ka ao anatin'ny fanatanterahana ny enquête mixte zany isika izao na izany tsy zany raha oharina tamin'ny taona 2024 izay nanaovantsika enquête farany zany dia nisy ihany ny enquête natao tamin'ireo faritra vitsivitsy amin'ny alalan'ny enquête smart dia izay zany no donné ananana araka ny voalaza teo kanefany io ireo faritra ireo dia ireo faritra izay hita fa voadona mafy amin'ny tsy fanjarian-tsakafo noho ny antony maro ao anatin'izany loza voajanahary. Tsy mahafapohatra eto ny antotanisa voaray avy amin'ireo faritra nanatanterahana io enquête smart io raha ny fanazavana hatrany. Voaresaka manokana amin'izany ny faritra atsimo sy ny faritra atsimo atsinanana. Anatsarana ny fomba fiasan'ireo mpisehatra rehetra. Ny rosona androany ny atrikasa fanovana tombana ny asa vita ny taona 2024 sametrana drafitrana tanterahana ny asa ho an'ny taona 2025. Ireo tetikasa ireo izay tsy hivina hatrany favatsiany ny Jikavola. Fa mitombo isan-kehitriny ireo mpanjifa ny fakan-tsary fanaraha-maso na ny caméra de surveillance eto Madagasikara raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Profetina milaza fa tsy milamina ny tany na io aza ny fisian'ireo mpitandro filaminana izay efa mampiasa ny caméra de surveillance ireny ihany koa amin'izao fotoana. Entsora Soary Malala. Manolo tena hiaro ny tenany sy ny fananany ny malagasy. Nahita mameno tanàna aza ireo mpitandro filaminana mpiaro ny vahoaka sy ny fananany. Ankoatry ny fametrahana vavahady sy tamboho ary mpiambina, maro ireo mihazakazaka mametraka ireny caméra de surveillance ireny. Midika zany fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ka miroso amin'izany fomba fiarovana izany ireo manana fahafahana. Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny mpivarotra, ny tombony fanjifana ireny caméra de surveillance ireny tamin'ity taona ity. Zany hoe tato anatin'ny tamin'ny mois de 2025 ity zany izy aloha zany zao hita hoe betsaka manontany dia betsaka koa no mividy satria ao anatin'le fandriam-pahalemana miasa tena miasa le caméra de recul satria iny zany mba ahafantarana hoe sy ahafantarana le olona izy tena manao le asa ratsy ary tena mirongatra mihitsy izy tatoato zay dia iny mba tonga dia mba hoe en sécurité le olona zany mba ahafantarana zany mba hoe misy caméra ato dia mba fantatra manao le asa ratsy. Ao zany le olona manontany hoe misy le caméra de surveillance le caméra cachée kely fotsiny dia ao koa izy mitady le hoe to dia 4 caméra le hoe manodidina le trano. Ny ankabetsahany olona aloha zany hoe misy société mividy, misy koa nefa civil mividy, misy olon-tsotra koa mividy satria enjana tena enjana le tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara mihitsy mizava tsy hoe anona tsony. Raha mifandehana an-tsena zao ato anatin'ny herinandro zay mety marafo caméra mety eo amin'ny 7 isan-kerinandro mandeha izy zany fa taloha izy zany indraindray arinao anatin'ny ray volana 2 lafo 3 ohatra zany satria zao ohatra hoe tonga izy miditra ny dahalo ohatra ao anaty tranonao mpitandro filaminana tsy afaka tonga dia hoe surtout dia tonga vetivety kely eo fa priadiny iray izy zany vao tonga eo. Ahafahana manana profo mazava hialana amin'ny kolikoly sy kitrano an-trano ihany koa ny fankantsary fanaraha-maso raha ny fanazavana. Antony manampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana ny tolotolotra, ny tikely, ny firasina tsy kombakomba sy ny sisa, antoka izay manana ny marina sy very fananana indray no tsy mahazo rariny. Na eo azy zany rehetra zany, mila fitandremana ny fampiasana ireny fitaovana ireny, indrindra ny fampiasana ireo horonan-tsary azo. Misy lalana ihany koa ny famoahana ireo mpangalatra tratra izay heverina tsy homeloka, mandra-pivoaka ny didim-pitsarana
izay manameloka na mamela ilay olona ho afaka madiodio. Ankasitrana feno ianao nanarika izany hatramin'ny farany feloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.